Radio Don Bosco mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina miaravatsika rehetra indray amin'izao fotoana izao falitafaraka amintsika ao anatin'ny fanarana ity fandarana ity fandarana fanarakatsika isan-kerinandro ny narahantsika azy isaky ny alarobia maraina manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 12 ny fameren'ny fandarana kosa dia ny alatsinainy alina amin'ny 6 sasany no anarahantsika izay fa amin'izao fotoana izao mandeha mivantana eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco any amin'ny RDB live ny fandarantsika dia manasantsika rehetrarehetra anaraka izany fandaran'izany any amin'ny RDB live any amin'ny Facebook any no anarahantsika an'izay resaka momba ny fanarahana mivantana ny fandarantsika izay eto dia faly tafaraka aminareo indray andro robelo amin'ny lafin'ny teknika nambinina stadi no mikirakira ny sary dia eto ny mahazatra antsika ny ray aman-dreny ny mpanabe ny général Ramakavety Désiré Philippe no miaraka amintsika anatin'ny famelabelara-kevitra mba hovanina daolintsika rehetra dia mba hovanina ianao ndre Matoflavian mba hovanina ireo teknisianina marobe tazako avy eto izay mikirakira sy mikarakara an'izao fandefasana sary mivantana akany amintsika izao tena isoran'Andriamanitra mihitsy sika manana an'izany fitaovana raitra dia raitra zany ahafahana mifandray mivantana sy mbola hafa ihany dia sady mahita ny endrika no mahenony feo hainao manjery zao hainao manjery mihitsy zao fotoana zao tena tsara be misy ka zay ngamba no ela fa fomba mazatra moa dia satria misy foana dia hoe jery todika fampandrivana ny fandarana zay nataontsika mialoha zay afarantsika rehetrarehetra zay manaraka amin'izao fotoana zao raha te hiresaka raha ohatra ianao misy ataontsika tahaka ny message fanarakantsika dia any amin'ny MP ny RDB live no andefasana azy any amin'ny MP any message privé ny RDB live no andefasantsika ny message alefantsika amin'izao fotoana zao indro ary tahaka izao ny famotinana izay voalantsika tamin'ny heriny ia araka mazatra dia hoe tsara ihany manao famotinana atamin'ny herinandro maromaro andre Matoflavian dia nyresaka tena hoe niompana mihitsy amin'ilay hoe fiodona amin'ny zavatra mitranga ary tsy eto amintsika to Madagasikara ihany fa maneran-tany mihitsy ary rehefa miresaka nio fiodona io moa tika dia hoe nde ny lafitsara ny jerevana ny lafitsara inge tsy maintsy misy andao mbo ny lafitsara ny jerevana dia hoe ina moa ny lafitsara n'izay vetesitsika eto foana dia ny hoe mba misy fotoana ifakahitan'ny mpianakavy mba misy fotoana ifampiresahan'ny mpianakavy mba misy fotoana ifanakalozan-kevitry ny mpianakavy mba misy fotoana iarahana mizara hafaliana eo amin'ny lafiny hoe miaraka manao zavatra na manao rarara na miaraka milalao zany zavatra rehetrarehetra zavatra tsy fahitatsika ndeha ataoko nandritra ny fotoana maro dia isory Andriamanitra nanome antsika n'izay fotoana izay ray volana mahery zao zay ny ataoko hoe azany lafy ratsiny foana jerevana dokomba jerevana ny lafy tsara marina fa misy ny lafy ratsiny tena iaraha manaiky mihitsy zany satria alaiso sary an-tsaina fotsiny hoe olona valo mianaka ao anatin'ny efitrano anankiray sarotra be ny miaina an'izany kanefany marina fa hoe misy lafy ataontsika hoe lafy ratsiny zay miteraka lonilony miteraka asorenana miteraka fahatezerana momeka indray ary ohatra ny manimba le fiarahamonina indrindrindrindra efa tsy zatra n'le fotoana hoe mifankahita foana mandritra ny ora maromaro dia zay le fanamboarana toy hoe tian'Andriamanitra misy hoe misy zavatra tian'Andriamanitra hitsy misy andre Matoflavy zany dia resy lahatra amin'izany misy tena resy lahatra tanteraka mihitsy ako amin'ilay misy zavatra tian'Andriamanitra mihitsy iova mihitsy eto amin'izao tontolo izao tsy eto amintsika eto Madagasikara ihany fa eto amin'izao tontolo izao ary indrindra no nisany tena hoe tian'Andriamanitra hisy fiovana dia eo amin'ny fifandraisana ao amin'ny ankonana zay misy atsika io tsika eto efa mahita foana ny fitarainana indrindra dia ny mpianakaviana amin'ny zavatra manjo azy tena mba tsy teneniko hoe ny azo fizarena zay entin'ireny mpianakaviana amin'izao fotoana izao ny akamaroany noho ny zava-misy ao an-tokantrano ao dia hoy hoe tamin'ny farany teo ary tsika dia nametraka fantaniana hoe mba nisy fiovana ve mba nisy fiatsarana ve le tolotra nomen'Andriamanitra tsika maneran-tany isiny ny fiovana na ny rafitry ny fiarahamonina ao tokantrano zany na ny rafitra ny fiarahamonina eo amin'ny manodidina ny tontolo iainana ny rafitra fiarahamonina eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka zany rehetrarehetra ny ary ray foana anisan'ny vetesika eto andre Matoflavy hoe tsy azo sarahana mihitsy ny tambazotra ny ankonana ny fiainan'ny ankonana
tsy ny tambazotra ny fiainam-pirenena tsy azo zarana zao tika tena miaina azy misy Andriamatoa Flaviana amin'izao fotoana izao a dia ohatrany hoe falsahirana ohatrany akoho kely tsopazana fotsim-bary zao tika falsahirana mihitsy mahita an'ilay izy a mbola tsy mahatsaingoka tokony inona ny inana nefa mahita zavatra azo hoanina inona ny tiako lazaina amin'ilay hoe falsahirana miverina tsikelikely zany zao manapa-kevitra hoe isokatra ny sekoly efa misy toerana vitsivitsy amin'ny toeram-piasana misokatra ohatra fotsiny tsy eto amintsika ty Madagasikara any fa manerana zao tontolo zao samieritreritry daholo ny iverana fa ny fotoana amerenana an'le izy amin'ny laoniny no samy manana ny azy arakaraka izay fisehoany le hoe fa mbola fiparitahan' le valana retina sy ny zavatra mitranga misy fa izao no tiako tsahivintsika tiako ampahafantarina atsika mora nge ny ataontsika hoe mandrava fa sarotra ny manarina miteny manao hoe confinement ianao fihiboana ndray andro fotsiny tendrena dia mihiboka daholy fa iverina amin'ilay hoe déconfinement zao tsika fivoahana tena misy zavatra be be sarotra ary toantsika to Madagasikara ihany fa manerana zao tontolo zao anisan'ny tena mahavaky loha ny fitondram-panjakana manerany tany ny amerina amin'ny laoniny kanefa tsy maintsy iverina amin'ny laoniny ny fiainan'ny olona ary io ny faran'izay sarotra inona ny tena mahasarotra azy anisan'ny tena mahasarotra azy dia le fepetra isan-karazany le elanelana ray metatra ohatra fotsiny any am-pianarana zao voatery miditra ataontsika hoe ny mpampianatra aloha zany zao dia tena hoe anisan'ny tena ohatry ny mpitsabo ihany moa io tena hita hoe hita faisana fa ohatry ny manakivy fa tena hoe avesatra dia avesatra ny andraikitra dia zany satria ataontsika hoe mety miditra indroa intelo inefatra ny lakilasy anankiray ohatra satria tsy mahazo mihoatra ny 5 ohatra na tsy mahazo mihoatra ny 5 ohatra ary io mbola arakaraka ny habean'ny efitrano raiky io zay ny ataoko an'izany amin'ny sehatra rehetra le famerenana an'io amin'ny laoniny tompoko ary eto indrindra ny tena mahatonga hoe tena ilaina mihitsy ny ataontsika hoe famporisihana fanomezan-kery ampaheriny saitsika ananatsika fahavononana hiatrika ny tena fahasairana zao ny fahasairanana voateny tranga satria ohatra fotsiny zao ny tena ataoko hoe eo voateny tranga ny fahasairanana le olona very aza tsy mora neny amerina amin'ny laoniny amin'ny azy satria indrindra ny olona hoe miasa tena eo anaten'izay fahasarotan'izany zany zao dia anisan'ny zavatra tena heveriko na tsy eo amin'ny toerany mpitondra fanjakana aza dia tena anisan'ny zavatra hamaky loha mihitsy ny tena hoe andreratsaina mihitsiny ary tena mila mihitsy avy ety amintsika vahoaka fanohanan'ireo olona reo mila famporisihan'ireo olona reo amin'izay ezaka rehetra zay ataony tena tsy maintsy miara misala mihitsy ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana amin'izao fiverenany hoe iverina tsikelikely zao fa tena sarotra ary raha indrindra ny tena mahatonga atsika eto amin'ity fandarana ty hoe tsy maintsy miezaka tsika ohatrany ny olona rehetrarehetra ihany hoe anome hery ifampitantsoraka ifanome tanana ifanampy mba isin' zay hoe faherezana ara-tsaina ara-po ara-panahy maninona moa mba hananatsika ny hoe fahatokisana sy fanantenana lehibe zay fapetraka Andriamanitra amintsika zay zavatra anisan'ny zavatra tena manahirana ary tena mampisaraka ary matoa ny tena izany Andriamatoa Flaviana dia zao ny tena tiako hevrina amin'izao fotoana izao lasa tena ohatra ny tady zavatra ampisara-bazana ny malagasy mihitsy ny fisianyity tambavy ty tena variana mihitsy ianao mahita any amin'ny Facebook hevitra tsy mitovy io raha ny tenako manokana za tsy mba mametriny za tsy nazaro na hoe ny aklafy kery aty na aklafy kery ero io samy manana ny heviny samy manana ny fijeriny samy manana ny safidiny kanefa ny tena hoe raha ohatra ka atao tsy maintsy mijery miaraka tsika fa raha vao mizarazara tsika vao mainka apotika satria tsy ho laza lavitra eo ary anisany hoe miteraka savorovory efa lazaina teo zany fosarotra be ny fiverenana amin'ny laoniny tsy indray tsika mbola manapitrotraka le ady hevitra momba n'le tambavy io nisy mpanao gazety nanontany ao tamina fandefasam-peo anankiray fa iza lavitra anankiray ihany koa nanontany mihitsy ahoana ny hevitra ao izy mantsiahako tosa zao ny le izy itsika manasaro-javatra tena samy hafa mihitsy ny atao hoe fanafody sy ny atao hoe tambavy tena zavatra roa samy hafa ho ana aloha dia zay mihitsy ny azahoako azy zany atao hoe tambavy zany iny Andriamatoa Flaviana miainga amina zava-maniry amin'ny zavatra ohatrany hoe zavatra efa nomen'Andriamanitra misy ao amin'ny tontolo iainana dia azo ampiasana isoroana apetrako tsara
isoroana ny zavatra mety animba na mety hamono na aparary fisoroana amin'ny voalohany. Faharoa tsy vitany hoe fisoroana fa ataontsika hoe fanamaivanana ny herin'le mety ataontsika hoe mikroby mety hiditra ao aminao fanamaivanana. Zany hoe manome herin'ny vatanao le izy erovany tenanao amin'izay mikroby mety zay ny atao hoe tambavy. Ary ny tambavy isaky ny firenena tompoko samy manana ny tambaviny. Fa tsy voatery ino fa manina matonga hoe isam-pirenena samy manana ny tambaviny. Isam-pirenena samy manana ny tambaviny satria ny zava-maniry eto Madagasikara mety tsy ho hitanao any Afrika. Zavatra misy any Afrika mety tsy ho hitanao any Azia ary ny Azia mety tsy ho hitanao any Eropa. Zay ny mahasamihafa azy. Zay amin'ilay hoe lafiny zava-maniry. Ary io tambavy io tsy misy mihitsy tompoko fepetra fa araka ny ataontsika hoe traikefa sy ny fikarohana zay mba nataon'ireo razantsika tany aloha tany fa tambavy zany nefa tany amin'ny andro ela be tany le matofo lavy agny dia ny fampiasana azy dia ohatrany hoe miampita isaky ny taranaka. Za teto tamin'ny heriny angano na tamin'ny tapabolana dia efa niteny mihitsy fito mianadasa eo fa nanabeazana anay sy nitaizana anay raha ny lafiny ara-pahasalamana dia tena tambavy. Ohatra miainga amin'io le nilazaiko hoe raha misy kakana dia vota menaka, raha ohatra ka mikohaka dia nefery tany. Zavatra ohatran'izany. Ary tena hitanay hoe nanana ny vatanay fiarovana tany anaty le tambavy zay ohatrany hoe nitezana ny vatanay. Za zany raha vao miteny zany tambavy zany za dia anisany tonga dia ozy hoe io ny mora indrindra indrindra le tambavy andre matofo lavy any zao. Sarotra ny manao azy ary tsy andanimbola be kanefa ahitana vokatra tsara eo amin'ny vatanao. Zay ndray. Fa raha vao miresaka fanafody ianao dia mbe avy hatrany ao an-tsaina dia fanafody vidinao hoe eny pharmacie ohatra comprimé zay, mety gélule zay, mety tsindrony zay, mety isan-karazany reny zavatra reny. Ary eo indrindra no mipetraka dia ady hevitra sy le olana mipoitra amin'izao fotoan'izao. Raha vao miteny mantsy ianao hoe fa maninona no enjehana mafy ty tambavy ty dia teny aminao andre matofo laviava azo lazaina hoe zavatra tsy maintsy hitranga le fanandehana. Ny antony satria anisany mba tsy ampitovizako ny fanafody amin'ny fitaovam-piadiana. Ny fitaovam-piadiana no anisany ataontsika hoe orinasa na ataontsika hoe institution anisany mampititra vola be indrindra amin'ny firenena mpamokatra fitaovam-piadiana. Dia tsisy famonjany koa ny fanafody anisany tena faran'izay mampidibola. Fa maninona no anisany tena mampidibola ny fanafody fanaovana fanafody dia ny antony dia satria misy an'ilay ataon'ny frantsay hoe valeur ajoutée. Inona le valeur ajoutée? Zany hoe ambiny tambiny miaraka eo manome vola mampiditra vola. Reto avy ary voalohany indrindra raha vao manao fanafody ianao dia voalohany indrindra tsy maintsy misy trano fanaovana fanafody. Raha vao manao trano fanaovana fanafody ianao na ataontsika hoe usine na laboratoire na ina tsy maintsy mampiditra mpiasa. Zany hoe mampitombo mampihena ny olona tsy anasa. Lafiny anankiray. Faharoa raha vao manao an'io zavatra indray ianao dia le zavatra le fitaovana asiana an'le fanafody zay miteraka orinasa hafa indray iny zavatra iny ary mampiditra mpiasa. Fitaovana le fanafody aloha voalohany indrindra. Faharoa le zavatra ho asiana azy, le fitaovana ho asiana azy. Fahatelo io fanafody io dia rehefa tafapetraka tsara dia azo amidy amanerana an'izao tontolo izao. Zany hoe lafiny ara-barotra mampidibola kosa zany zavatra any ary tsy hoe satria lafa mitsehatra mihitsy ny fitaterana satria mety alefa sambo, mety alefa fiaramanidina io, mety alefa fiara araka izay anaovantsika. Zany hoe tsy hitanao tambosaina le zavatra be dia be hoentiny miainga avy amin'ny famokarana fanafody. Ary zay indrindra ny mahasarotiny ny OMS. Io le OMS io, Organisation mondiale de la santé. Satria aorinan'ny OMS io na tiatsika na tsy tiatsika dia misy an'ireo karazana olona le nitanysaiko teo hoe manome an'le valeur ajoutée. Zany hoe ampitombo ny asa, ampitombo ny ari-karena, ampitombo ny harena ankapobeny amin'le firenena. Ka ireo olona ireo dia faran'izay matanjaka indrindrandrindra ny firenena matanjaka mba azonao ny eritreritra moa andre matofo lavien ny vola mety hoe very
ho andreo olona mpamokatra fanafody sy mpanao an'ireo fitaovana hoe tokony asendrendreny fanafody zay no io tambavitsika io le tambavy anaty tavoahangy fotsiny zena dia asa mila sotro izy io any zay tsisy valeur ajoute io na ray azy raha misy a dia hoe ngamba le tavoahangy nasiana azy fotsiny na izao zany hoe zavatra kely ary tsy mamorona azy io raha mamorona kely tsy amidinao any États-Unis io na amidinao any Chine io asa mety manafatra izy ny avatsika Afrika zao dia efa misy milaza fa zay dia commande any aminareo tanao reny ary le valeur ajoute nefa ty ary zany tambavy zay zavatra ka io reny le ataon'zareo le hoe groupe de pression na hoe lobby ary ty faran'izay matanjaka reo ary raha vao misy zany zao groupe de pression na lobby zany dia tena mibaiko ny fanjakana ary rehefa tena baiko ny fanjakana dia tsy afa-manoatra satria noho ny fandraisana sy ny fanarahana misy eo amin'ny fitantanana ny firenena dia miatrika dia inona reo lobby ireo dia rezaky anao maninona moa zany tsika zao lasa hoe mizara amin'ny fampiasana an'ilay tambavy tsika zao le apahany anankiray zao dia tena mirehare za zany dia tena lazaiko anao nambaka gazety aho maly dia tena nahita hoe efa niasa teto Madagasikara afrikana anankiray tao amin'ny organisation internationale du travail fa niasa teto tena zany tena hoe tena misaotra anareo malagasy tena mirehare mihitsy ny Afrika iray manontolo afrikaine mangany fotsiny le filoham-pirenena koa afrikaine dia efa nifandray mivantana tamin'ny filoham-pirenetsika zany hoe mitodika any aminareo any Madagasikara daholo ny mason'izao tontolo zao inona ny antony satria le Madagasikara heverinao kely tsy mba mamindro eo misehatra iraisam-pirenena firenena mahantry mangataka fanampianatsy firenena zao azao tapitapoka eo anao ny arivo faty mikararana ny ato faty miavosa ny aretina dia amanalina Madagasikara mbola tsisy maty dia inona zavatra ataony groupe de pression avy any velany misy olona eto Madagasikara apresian-jareo mihitsy ilaza ny faharatsiana io zavatra io hoe io mamono hoe io tsy mety mbola tsy voahevitra tsara ary ny zavatra tena mampalahelo didy mba fantatritsika mpiray tanindrazana moa tompoko ny toerana misy an'izany hoe imra zany io toeram-pikaroana nataon'ny professeur Rakototra tsy mamanga mivady io manerana an'izao tontolo zao nefany itsika ny voalohany manaratsy azy malagasy ratsy mitendrisika mianakavitra izy so ihany fa malagasy mihitsy ny tena manaratsy manampotika ny imra tena tsy azony saikeriseretana zany dia olona tsy azony saikeriseretana mihitsy zany hoe ianao ve dia avita hoe raim-pianakaviana misy aloha zany ao tokantrano dia vitanao manapotika ny tokantranonao misy aloha zany misy zany dia ohatra ny lasatsinety raha ohatra kany fa tena misy zany ary nefa dia io ary izy io ao tokantrano raha misy mahavita an'izany maika moa fa eo amin'ny firenena tsy havita an'izany ary zay tena mampatahotra hiditra ny fialana amin'ny fiboanatsika miteraka fahasaranana goavana eo indrindra no mitanga ilay zavatra ary zay no mahatonga tsika ty fandarantsika ty andray matofy laviany dia efa fantatra tsara fa sehitry ny fanabeazana sehitry ny fanabeazana ao anatin'izany fanabeazana zany dia tika miteny foana hoe ny atao hoe olona mibeazana dia olona tompona andraikitra ny olona atao hoe tompona andraikitra dia mitora fahatsaram-piainana fivoarana fivelarana fanosoana zany no etiny ka zay zavatra zay anisany tena hoe tsy maintsy miresaka sy miteny an'izany tsika io ndraitra mety misy olona hijery vilana indray sanatiny vava aladiny lela dia reo manindraindra ny fitondram-panjakana tsy fanindraindrana ny fitondram-panjakana tompoko fa so iombonana ho an'ny malagasy 20 tapitra izy efa 5 tapitra izy zay zavatra ray fa tsy hoe fanindraindrana fa tena hoe tena mahatsiaro mihitsy ary ranony mitanjony ty fandarantsika mianaka ty mba olo-pirenena vanina mandray an'ndraikitra ary ny fandraisana andraikitra dia ny ampandroso ao Madagasikara ny anatsara ny firenetsika fa tsy tsika indray dia hoe anapotika ny Madagasikara anao volo-manorandrana amin'ny zavatra zay misy ary zay mihitsy tena nalasa neritretra mihitsy manjanjara zava-dehibe loatra mihitsy ane zany ohatra misy olona mametraka fanontania fa manina ny OMS ohatrany tsy dia miteny loatra fa manina fa koina ny tenena ny tambavy anga tokony hidirana OMS tompoko ny tambavy tsy hidirana OMS ny fanafody no hidirany ary nefa efa nilazantsika teto ny indray matofy lavy fa raha vao miresaka an'izany fanafody zany tsika dia tena misy hoe ambaratonga
sehatra tsy maintsy andalovana zay vao tonga any amin'ny tena hoe efa lasa comprimé ve iny, efa lasa gélule ve iny, efa lasa sirop ve iny, ohatra fotsiny zany. Fa raha vao miresaka tampavy zany ianao tsy misy an'izany. Ho tazana ny ravina, mety amainina, atao amina rano mangotraka dia 10 minitra ny atao dia avela mangatsiatsika dia asotrotiny dia efa misy fatany. Dia manao ny vokany. Vokany dia izao ny vokany. Za raha vo zany nanontanianareo amin'izany hoe vokatry ny tambavy zany, za mibiazina ny tezaina tanatin'ny tambavy. Mbola mahatonga ohatr'izao. Moa mbola afaka miresaka. Akabeazan'ny malagasy. Akabeazan'ny malagasy. Azany foana. Tsy zany tena hoe fahasoavan'Andriamanitra hoe raha 70 taona ozy ny ao amin'ny baiboly, raha tahiny mateza dia 20 za fa 20 mahery. Fahasoavan'Andriamanitra zany. Inona ny mahatonga hiteny an'izay hoe sady fahasoavan'Andriamanitra? Satria niainga tamin'ny zavaboary no anisany ny kolokoloana ny vatako, ny rovana ny vatako, na ny mehery ny vatako, ahafahako hoe ahafahan'ny vatako miaro amin'izay totrika hoe microbe na virus mety hiditra. Zay zavatra ary zany rehetrarehetra zany tsy hitako mihitsy ny mahamenatra amin'ny teny izany. Za aloha dia tsy mba menatra amin'ny teny izany. Zay dia lazaiko mihitsy za dia tsy mba menatra mihitsy. Ary indrindraindrindra efa niresatsika teto hoe Andriamanitra filavia tamin'ny heriny. Amin'ny zavatra misy antsika amin'izao fotoana izao, lafiny ara-toekarena. Eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina. Firy ny tena ataontsika hoe olona miadana eto Madagasikara manan-katao. Tsy tena hoe afaka mirehareha mihitsy fa afaka mitsahana ny fiainany ary minatin'ny fahatsara-piainana. Fa firy ny olona fadiranovana, firy ny olona sahirana, tenentsika teto tamin'ny heriny any anga zany hoe aza mba marary ihany a. Inona ny antony? Satria mahafantatra tsara ty raha fa manintsika amin'ny teny izany. Tsika ihany no miteny ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ianao nefa mahantra. Na andeha ho any amin'ny hôpitaly inge ny olona tsy afaka samakanto. Maninona? Ny vidim-panafody tsy zaka. Mangany fotsiny hoe alohan'ny hidirana any mety mandeha mijery dokotera tsy maintsy andoha avam-bola. Tsisy vola dia mijanona fotsiny. Misaoran'Andriamanitra fa misy ny tambavy. Misaoran'Andriamanitra. Mbola hoe miaro. Ny any tena mahazava-dehibe azy ange dia le hoe miaro hoe. Miaro. Direo manahoana ny fampiasan'ny olona ny huile essentielle amin'izao fotoana izao. Za zao amin'izao fotoana izao raha voatra ny hoe mangarangaraka fotsiny tendako na salan'izany dia maka huile essentielle dia ataoko eto amin'ny tanako eto, eto amin'ny vanitanako eto. Dia atotoko ohatr'izao dia ataoko amin'ny oroko, dia ataoko amin'ny vavako, sokafaka dia ohatran'ny manao evoka. Dia tena hitanao hoe misava. Goto ray. Tao ohatr'izao kosikosehana eo dia efa misava. Kina mahasarotra andrango. Zany ve ilay olona ny tadiavina. Nefa tena lasa za tena mahavariana mihitsy. Zany hoe le olona miteny hoe zay ho any ataoko hoe za tsy any metsiny. Samy manana ny fijeriny io, samy manana ny safidiny io. Fa ny ahy kosa le tena hoe tena manabady sy tady anapotika an'le imra tena tsy eken'ny saiko. Tena tsy eken'ny saiko. Satria tena manana ny toerana araka ny lazaintsika tany am-boalohany. Zany toeram-pikaroana imra zany anie ireo olona. Mba manana ny lanjany, zany manam-pahaizana miasa amin'ny imra zany. Zany mbola miteny foana mbola averiko ihany. Misaoran'Andriamanitra tsika nanana an'izany professeur Kotoratsy Mamangy zany. Firifiry ny fanafody efa vitan'izany. Miparitaka eran'izao tontolo izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika nanana an'izany professeur Kotoratsy Mamangy mivady nametraka ny imra zany. Ny antony fitsimbinana ny madinika ary fampiasana ny zavaboarin'Andriamanitra. Ny professeur Kotoratsy Mamangy mihitsy nisy fotoana hoe ny antony mpanao raokandro malagasy andao hiaraka hiasa. Ary anisan'ny zavatra anankiray tena nanaovana an'izay dia tsotra hoe ny tany midadasika eto Madagasikara ireo ataontsika hoe zavaboary izay ahitana hoe azo ampiasana amin'ny hoe fomba hanatsarana ny toe-pahasalamana dia tena hoe aporisika ny tampanivohitra mba hisy fidiram-bola. Zany ny professeur Kotoratsy Mamangy sady mampidi-bola ho an'ny tantsaha hanatsara ny fiainany ary indrindra koa mba hanana ny malagasy tena hoe tsy hoe reherehe tadiavina sy voninahitra katsahana fa tena hoe mba manana ny maizy azy anie le malagasy tompoko, mba manana ny manam-pahaizany avolenta ohatran'ny professeur Kotoratsy Mamangy. Atomnatiko izy anana ny imra. Firy aty amin'ny tany ety Afrika ny manana ohatra ny imra. Mety misy manana. Fa firy amin'ireo mpikaroka aty amin'ny kontinanta afrikana miaraka amintsika malagasy no efa navita fanafody maro zay ekeny zao tontolo izao. Zany zavatra tsy maintsy fanabeazana ho aty ataontsika ity
fa tsy fanankena ary indrindra hoe fanentanana mba hahatonga saina atsika malagasy tena lazaiko hoe manatsiny eo anatrehan'ny tantara tsika mianaka Andriamanitra Flaviana sy ny mpiara-miasa amitsika eto raha tsy milaza zavatra ohatran'izany zavatra ilainy zany zavatra tena tsy maintsy ampahafantarany olona zany zavatra satria hoe hiditra amin'ny vanim-potoana faran'izay sarotsika raha vao manomboka hoe hiverina amin'ilony ary tsy moramora niverenana amin'ilony zany mahatonga tena miteny hoe oka re olona mba tena hoe marina fa samy manana ny heviny fa zao izay misaraka vato fa izay mitambatra vato tadidio tsara fa ny firenena matanjaka indrindra ireo mpanao fanafody ireo tsy anaiky mihitsy hoe horavaravanao amin'ny alalana tambavy ny tompontsoa miompapana zay tokony hiditra amin'izareo zay dia tadidio tsara ary efa betsaka angety ny olona nivelany mampitandrana ny filoham-pirenena mampitandrana Madagasikara eo anaten'io fisin'io tambavy io zany nge tokony hatonga tsika tadidio tsara re olona ao anatin'ny vanim-potoana miady aza mbola hevero tsara zay ady io eo zany ny valana retana ady anankiray fa eo koa ny ady anankiray zay hoe tsy anaiky lembenana ny anapitena ny tompontsoa mempapany mety ho azony reo olona rehetrarehetra anyvelony mpanamboatra fanafody mpamokatra fanafody dia vitavita fotsiny amin'ny tambavinao io ary zany tsy maintsy anapiteny azy eo anaten'izay ady zay dia faly vetsika malagasy ho faly vetsika raha piteny olona ny miraha faly vetsika malagasy raha tena hoe vao mainka miafadiranovana ny malagasy tsy manambola hividianana fanafody nefa tsy maintsy fanafody no hoanina zavatra ohatran'izany zany ineny tena mahatonga le hoe tsy maintsy tenenany tena ho zay hoe mahatsiaro meloka eo anatin'ny tantara mihitsy tsika raha tsy miteny hoe mba samy ampisainantsika rehetrarehetra tsisy fanomezantsiny eto tompoko na de kely azy samy manana ny heviny samy manana ny safidiny samy manana ny fisainany tsy misy mifanambany na mifanindraindra fa zao amin'ny maha-olo-pirenena ary zay ny fototry ny fandarana mba ho vanina olo-pirenena vanina tokantrano vanina olona maray andraikitra olona vonina mihitsy hiatika ny sehatra maro mba ahatafitany ty Madagasikara ty zany ingeny zavatra teny matimatiasantsika Andriamanitra Flaviana ny fivoarana fahatsara-piainana izy moa tsy mikasaka an'izany ary izy tsy maniry an'izany ary zay indrindra nefa tena vanim-potoana mihitsy hoe fampieritrereta nataon'Andriamanitra atsika zao vanim-potoana zao za dia miteny zany ary averimberiko mihitsy ho atsika mihitsy tsy olombelona mihitsy nanao an'io sahako ny miteny izany tsy mbola nisy mihitsy teto ambonin'ny tany hoe valanaretana anankiray tsy mokaretana anankiray ka manerana an'izao tontolo zao ary mbola tsy nisy koa hoe tsy mokaretana anankiray ka ny firenena dehibe ny tena piteny fa ny firenena ohatratsika raha ohatra ny mbola arovan'Andriamanitra mbola tsisy maty tsy hoe ohatrany fa tena arovan'Andriamanitra zay zavatra ka zay mahatonga le hoe io tsy azo tsika isala samy manana ny finoana io fa ny ary dia tena izay mihitsy ny any inoko satria tsy tongatonga foana eo ary andrina ny zavatra lesona tian'Andriamanitra ho tsoana nge andreo matovy lavany fandresantsika teto foana fa ny fiatomboany tony ataontsika hoe firesana fihiboany tony hoe ampahafantarin'Andriamanitra fa tsy ny olombelona mihitsy ny tompony fahefana na ety ambonin'ny tany azy fa mbola izy Andriamanitra ao anatin'ny ray mpimasy fotsiny tsy mikaretana anankiray mampiova tanteraka ny fiarahamonina mampiova tanteraka ny toe-karena mampiova tanteraka ny lafiny ara-tsosialy mampiova tanteraka sehatra maro be eto ambonin'ny tany mampalemy le matanjaka mampalemy le matanjaka fitaovam-pijenany ananandreo firenena dehibe reo ny volange ananandreo firenena dehibe reo saingy ny fahafatesana tsy hainy nametra azy tsy hainy ary zay indrindra ny ten'Andriamanitra ho fantatritsika olombelona hoe mbola izy no mitantana zao tontolo zao fa marina tsika fa tena mirehare ny olombelona amin'ny teknôlôjia avolenta tena mirehare tena mahavita zavatra kamba rehefa kelikely tsika dia sanatriny vava aladiny lele hitovy tsy hitovy amin'Andriamanitra novenina ianao io fotsiny prova coronavirus otrikaretana anankiray tsy tamaso farany zay madinika indrindra takan'inona ny fandravany fiarahamonina eno manerina n'izao tontolo zao zavatra tsy tamaso nefa dia manimba ny fiainana rehetrarehetra savoritaka daholo ny rehetrarehetra ary zay mbola mamerimbenena koa hoe hiditra ny vanim-potoana tena sarotra zay tsika vao tena hiditra azy teo hoe vitany teny hoe manao confinement dia samy miboka dia vita fa raha vao voainao amin'izay hoe manomboka izao verina amin'ny laony mipoitra daholo amin'izay ny olana rehetrarehetra
ary zay Diova tena ady ary amin'ny fotoana ny ady ny firaisankina. Ilaina ny firaisankina. Io va hitana amin'ny mpandresiko. Ilaina ny firaisankina. Ary io no ilaina hoe inona ny tanjona mandresy. Ya, zay ny tapany voalohany nanaovana famela belara-kevitra ny ompana indrindra momba an'izao fiobona izao no resahantsika teto fa izao kosa tsika dia hiditra amin'ny tapany faharoa makina ny SMS zay avy any aminareo. Mba hovanona. Ny SMS vakina avy any aminareo dia io ny avy amin'ny alalan'ny Facebook ny any amin'ny message privé ny RTP live no andefasana azy dia ihany koa ny tonga aty amin'ny 033 08 850 02 mandeha mivantana any amin'ny RTP live ny fandarantsika araka izany. Zao mivaka ny voalohany ary mbola misy ve ny masoandro mihiratra raha misedra fahorinany maro amin'izao indrindra fa ara-pitiavana vehivavy manoratra. Rehefa tsy manana fanantenana atsony dia aleo mody any amin'ray ina ny velomany eto ambony tany tsy misy fanantenana. Ny ady zay foana ny teneniko an'olo rehefa tsy manana fanantenana atsony ianao dia mangata amin'Andriamanitra mba ho alainy. Fa matombo mbola velo eto olona mbola manana fanantenana, olona mbola manana mieritreritra ny ezaka hanatsara ny fiainany. Zay nge ny resahantsika eto hoe le faharerahan-tsaina mitondra amin'ny fahakiviana mitondra mankany amin'ny fahampitena. Inona le fahampitena? Any amin'ny famonotena farany. Zay ny farany. Ya, ataoko fanelanelana io ny ao amin'ny RTP live sy ny any amin'ny 033 08 850 02. Tiako milaza aminareo izy fa za lehilahy manoratra dia manana sipa 12 taona. Bevoka izy nefa mamany mbola tsy manaiky ny fisiny. Zany efa miasa dia ahoana ny atao? Zay ngely mahatonga le mba azao ihany le rehetra le ray aman-dreny mba azao ny teny ray aman-dreny mba azao mifanaja ny re olona. Zay anisan'ny kolontsaina fototra ny malagasy ny fifanajana. Na fifanajana samy olombelo io, na fifanajana ny vatanao, na fanajana ny tontolo iainana, fanajana ny asa ataona, fanajana. Fa dia tsy vita fotsiny ka zay tsy nefa fafaty. Mbola tsy fendraiky amin'ny 20 taona koa ny zany zazavavy zany. Raha sanatria ny vavaka mitorony ray aman-dreny inona ny ataonao na miasa renao nga zany hanafaka anao any amin'ny tribonaly. Dadanay mba anarany fotsiny mba miasa nefa tsy mahavelona fa asa tena no ataony. Manana diplôma nefa tsy mitrandraka ilay diplôma fa manompo olona dia miantehatra mamanay foana ary mandreraka be ilay toe-tsainy mpiray-tam-po dadanay fa tsy mahay mifanampy mihitsy. Zay ny mahatonga itsika manao nytony fantarany tony dia zay mba hisotomana ny sainy zany zavatra zany hoe vanim-potoana asen'Andriamanitra iovan'ny fiarahamonina tompoko zao. Zao koa ny rehefa ohatra ka fanakanana foana no ataonareo amin'ny dadanareo dadako tsy mba miasa neny ihany manao deneny farany vomika kosikify aiza ary mifampirosihana amin'izany. Fa ny fampirosihana ary manina kay dada raha ohatra ka mba hanao an'ny ohatran'izao zay nge mba afaka manampy any dada rehefa tsy mianatra ohatra zavatra ohatran'izany. Zany nge ny teny tokony ho teneniny satria miasa tena. Satria olona miasa tena afaka mifanampy tsara. Azo atao tena azo atao Andriamantompoko lavy. Misy olona miaraka amiko tompoko dia efa misy vehivavy niaraka taminy dia niaraka zay dia niverina niaraka koa zareo dia miteny hoe andao isaraka dia tsy mety izy nefa ataoko misaraka amin'ilay vehivavy koa izy dia tsy mety. Inona tokony ataoko tompoko? Aleo ony antinika tsara izy so anenenany. Zao ny mbola tsy vita nininareo dia efa manana toe-tsaina mampirafy le tovolahy dia ahoana ny idiranao amin'izany hoe hovady horain-janaka io lehilahy io dia milaza aminao fa raha mbola misisika ihany ianao hiaraka aminy rehefa tsy mahafoy ny andaniny sy ny kely dia ianao no manaja-tena avelo hiaraka amin'ny tinerahana any izy fa za manapotika ny fiainanao sy ny hoavinao amina lehilahy manana toe-tsaina mampirafy. Zay fotsiny ka mampanabe ny tenako an'izany. Ny ato aminay raha nga tena mifaninana amin'ireny zao zava-mahadomelona ireo zao ny tena manjaka be dia mba manantena ny tompona andraikitra maefa za amin'izany. Ka io ny raha ohatra hoe olo-pirenena tompona andraikitra ianao dia tena adidy andraikitsika olo-pirenena mahatsiaro tena no milaza any amin'ny manam-pahefana hoe misy mifokarongony ery sady famonjenao andrena manao mpifokarongony no atsapanao fa hoe mandray andraikitra eo amin'ny fahatsarany firenena ianao.
io nge tsy voatery hoe efa manana toerana ara-politika fa zay fa mandray andraikitra zany zao dia efa anisan'ny fomba anankiray andraisana andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Za tovavy 20 taona inona generala ny tokony ataoko fa za rehefa misy zavatra eo amin'ny fiainako dia tsy mba mijery ny côté positive foana fa tonga dia mieritreritra zavatra hafa foana nefa avy eo dia mampijaly azy zany zavatra ataoko zany tsy mba mahatoko tena mihitsy dia mazava ho azy fa dia tena ianao ihany no niteny azy fa saika izay zao no tokony valy nyteneniko taminao hoe ianao mampijaly tena dia raha vao mahatoko tena fa zao efa amin'izao fotoana zao aho koa efa mba mandray olona ihany tsy betsaka akory any an-tany fa zany ohatrany io satria tena miainga avy any amin'ny mahatonga le olona tsy mahatoko tena iny manomboka avy any am-boka mihitsy dia makeo amin'ny fahazazany hoe zaza voapepo foana ve zaza nampitana tamin'ny hafa foana ve zaza tsy mpanamizana fitokisana foana ve tsy maintsy miresaka an'izany fa eto-tsika tsy afaka ny tantaran'ny fiainanao ray manontolo anao fa rehefa hoe miontsika mianaka afaka miteneza zavatra fa any ny fanafodiny tsy maintsy teneninao mihitsy le tsy maintsy fampiresantsika mianaka dia zay vao miteny hoe ohatr'izao zany tokony atao ohatr'izao ny tokony atao ohatr'izao ny tokony atao zay le izy tovavy 17 taona no manoratra manana olo ty nefa 2 volana zay no niaraka dia rehefa miantso azy dia arirarirany foana dia lazainy hoe diso larana inona ny tokony ataoko fa efa herinandro izy zay tsy nandray telefona tsy tianao zany fa dia efa amboariny sainy amboariny saina fa za mitady fahoriana ao dia zay foana teneniko aminareo tanora ny olona ty zany tsy mampifilafila ny olona ty zany azo itokisana ny olona ty zany tena tonga dia tsapanao mihitsy raha vao miresaka mahen'ny feony fotsiny anao dia sambasamba ianao nge zao dia mitaitaina foana iantso indray ve satsy iantso finanga olona ty zany satsy andraiko inona general ny tena lesoka mahatonga ny eto amintsika hoe sekolim-panjakana indray no farahidiny isy reraka ny bebe le izy nge dia zao za ohatrany hoe mialatsiny raha manao fampitaha ny république ny fandimby zany amin'ny république voalohany no anisan'ny tena hoe sehatra tena hoe nahazo avaram-patana dia ny fampianarana inona ny antony dia tsotra ny antony dia satria hoe ny fampianarana sy ny fanabeazana no fototra iorenany firenena ary fototra ny fampandrosoana tena tsara anisan'ny tsara karaha mampampianatra anisan'ny tena azo lazaina hoe sehatrim-piasana tena nandrandraina fa amin'izao fotoana zao nge zany milaza aminareo fa tena mampalahelo anie le fampianarana eto Madagasikara le olona nisy fotoana zany ampianatra tena amin'ny université fa tena milaza aminao indraindray za tsy hoe manaratsy ny université trika fa tena na teny frantsay na teny malagasy tsy hain'le mpianatra koa rehefa tonga ny fanadinana dia gaga nefa zany nampianatra tany amin'ny ambaratonga fahatelo zany niveau-na licence teny université hoe zao ve re olona ny niveau-nany tena hitanao hoe tena mitotongana mitotongana ny fampianarana tsisy omertsiny teto efa nytenentsika tamin'ny fandaratsika tony asa faharoa zay na telo taona asa ozay hoe nisy fivorina natehako ny ministère ny fampianarana no nanao azy ny secrétaire général nandray fitenenana tao dia namoaka ataontsika hoe antotanisa eny amin'ny fafana hoe ohatrao rehefa kapoka eo le antotanisa rehetrarehetra tao amin'ny fafana eo dia zao tsara nataon'ilay secrétaire général rehefa atao ozy ny fampitaha maneran-tany mpiasika ny Madagasikara dia tara 3 taona ny fampianarana eto Madagasikara tamin'izany efa 2 taona lasanga amin'izay na mihoatra tamin'izany tateorina misy fivorina reny mbola na dia fitsapiarana satona dia mbola nisy fivorina natrehako satria mahazo fanasana ampanaoviny banque mondiale momba fampianarana inona ndray ny fampianarana eto Madagasikara amin'ny taona 34 na 34 fanontaniana voalohany napetrako tao amin'ilay fivorina toza efa tratra ve le fahatarana 30 taona tany elo rehefa mijery n'ity 34 ty tsisy afaka mamaly satria za ihany nanatika fivorina tamin'izany fotoana zany ary tsy mahalala mihitsy izy avy eo indray mbola jerevanao mbola le fotokevitra narosony tamin'ny fotoanandrony naroson'ireo mpamatsy voly reo tamin'ny mbola hitako amin'izao fotoana zao mbola iny no hitako asa moa fa dia tsy hoe manaratsy zany fa tena zany isaky mamotro zany zaho anatin'le hoe filan-kevitry ny fanabeazana nasionaly conseil national de l'éducation dia gaga foana miteny ore olo rovintsika malagasy vao tonga saina
tena ray an-tanana zany atao fanabeazana fampianarana programa fampianarana inona mifanaraka amin'ny kolotsaintsika inona mifanaraka amin'ny zava-misy atao Madagasikara inona ny tanjona tantarantsika fa tsy hoe tiany mpamatsy vola atao dia tiany arahantsika zavatra misy iny izany ia mety tianimba ny fiarahana ve ny fisaraha-toerana fa za mbola manohy ny fianarana dia mada moa izy manohy ny asany any ivelany dia rehefa vita ny fianarana vao miaraka mipetraka any ivelany zay le izy anie io inge arakaraky ny olona za lazaka anareo fony mivady zay mivady mivadika mbola namita ny licence teny amin'ny université za efa niasa ary avy eo indray izy tatia Tananarivo satria teny amin'ny université teny akato izy za tany Sainte Marie niasa isaky ny vakansy izy vao tonga mamonjy any fa tsy nanimba ny fankatiavanay mivady mihitsy za tsy nanimba ny antony efa hoe za mila mivadiko mavita fianarana ary miasa zany efa tantona tatatraka mihitsy za mila vady miasa za maramila tao an-tsaiko hoe raha sanatria moka misy ady ka lefa nenanany kanefa efa miteraka zay izy andreo tsy hoe fitiavan-tainy zany fa tena fitozovako ny taranaka faharoany zany za mila vehivavy miasa manana ny maizy azy fa tsy olo-pepona lehilahy ary za indrindra teto vandresady te tsy sanatria hoe fiamboambona ndre matofy lavien ny tenenako an'ity fa raha misy ny ataoko hoe tokatrananoko tena hoe misy tambazotra mirindra ny fiainanay mivady na lafy ny diplôme zany na lafy ny asa natao zany dia zay mivady zay zavatra nataotsika hoe laharam-boninahitra na inona ny mahatonga zany satria hoe nivady sahaza avy amin'Andriamanitra za dia milaza mihitsy fa avy amin'Andriamanitra vady zay zavatra zay anisany tenenety foana ny zany zany zavatra zany fifotoana kay azafady ny tovavy vao tokony sy tsara hiditra amin'ny fitiavan'olondro ny arany tena tiako manomboka amin'ny enao adolan-tsendrika dia efa ampidirin'Andriamanitra amin'izany hoe fitadiavana fitiavana fa fitiavanamana zany hoe manomboka amin'ny 30 taona ny vehivavy manam-pahatonga 20 taona namana fa tsy sipatompoko satria namanao hoe tena itokisanao fampitondrotra mpianadahnareo ary mifampahery sy mifanohana amin'ny fiainana fa rehefa tonga ny vanim-potoana tokony hoe andrenana tokoa any ianao satria efa nety atao hoe inona zany atao hoe tena fitiavana ao anatin'ny fampatokisana ary fitiavana ao anatin'ny fampatokisana mitahiry anao ao anatin'ny fahadiovana ny tenanao za ty hiditra amin'ny intsony aloha satria mandehaingana be ny fotoanatsika fa tena hoe ao anatin'ny fahadiovana ny diranao any amin'ny tokantrano raha anatin'ny fahadiovana ny diranao amin'ny tokantrano dia io lehilahy mapakatra anao vady ho tokantrano no rainjanakao sy vadinao fa rehefa zay zavatra hafa zany izy kendrehan'ny fofam-badiko miaraka amin'ny mpampiasa dia nolazainy tany amin'ny vadin'le patron ary zay zao misaraka dia tsy mitsahatra manara-baraka izy zay olona rehetra fantany dia ilazany laingy avokoa ny opa ataony manginy fotsiny inona tokony ataoko azonao toriana nge zany torio za dia milaza mihitsy torio fa nalambaraka tena mitovy lenta midaroka amin'ny amin'ny heritreritra fa vao maika raha tsy lavitra noho ny vono sy midaroka tompoko ny fanalambaraka azo atao mihitsy mitoriana zany torio mangataka torohevitra aminao en général tokony ataoko fa misy olona miaraka amiko efa 10 taona zay niaraka za 20 taona izy 20 taona vao niaraka zay dia efa voararatra amin'ny voalohany indrindra moa fa za hoe tsy mifanentana zay voentsika foana ny fianakaviako ny reniko sy mipiraita-po amiko no manentsika foana dia tsy norarainy zany dia niaraka foana zay dia amin'izao niverina indraiky ilay fankalan'ny fianakaviananay dia za koa ohatran'ny miatonga sainy zany izy tsy tena tia ny fianakaviako tsony amin'izao dia za koa manoloana an'izany amin'izao nitady tsy ho tia azy ina moa général ny tokony ataoko mbola hiaraka aminy veza kinaka dia mbola hiaraka aminy ianao nge dia efa mieritreritra ny fahorinao anam-pahafaty zay ndika nefa mahafantatra hoe efa miandanjany fitiavanao le izy koa tsy tianao ka eny ka dia safidiny zay amizay za raha eto efa miteny foana indrindra olona vita fanamatrina tsy za mihitsy niteny anareo amin'ny tsara safidiny raisanareo eo dia tsy maintsy anareo mizaka ny vokany dia efa tenenina foana ny eto e zao foana mivaly teniny tanora nganareo ny anambady azy amin'ny ray aman-dreny misy antony matondra ray aman-dreny tsy mety amintsika io anaka zay mifankaty rehefa avy eo mahita sady zay ny endry matofy lavin latsange ozy izy tsy oloha ananatra fa hoarina andatsa tsy oloha roa anatra indro hoarina manaraka ohatrany alika zay
zay le izy matondra ray aman-dreny miteny mba efa manana ny setra-piainana sy ny taika efa mpiainana ngereo ray aman-drentsika aza atao fotsorora amin'ny teny ny ray aman-dreny a fa tena io nge mahatonga tsika malagasy eny tena manana fahendrena re matovy miteny hoe ny anadray aman-dreny ony a toy ny tsipako mbala raha mahavo mahafaty raha tsy mahavo mahafany io zao no fanina am'le fiainana so mandatsanao fa zay le fahendrena malagasy ka matoa tenenina ohatran'izany nge matoa tena mivatambatana amin'ny teny a tazaka hoe olo lafiny fotoana ny kay fa tena tiako hotokasaina mihitsy ny tanora tena zay andre matoflaviany sy ny mpiara-miasa eto miezaka mihitsy hoe ahoana ny ahatonga saina ny tanora malagasy mba sy hanaonao foana mba hahatonga saina olombanina manana ny maha izy azy anana ny fiainany tsara sy mirindra arak'izay efa nany manan'Andriamanitra azy zay gn'iny mahatonga na eto aza lazainareo hoe za masika manao rehefa miteny de ohatra olona miavana olona masika tsy tompoko za tsy miavana ary tsy masika fitiavako anareo ny tenenako an'izany za vavy efatra am'roapolo taona manambady lehilahy roapolo taona vita vodiondry zay fa tsy vita soratra ny filazany amiko dia mila manangom-bola hony vao misoratra nefa za miteny hoe andao ataony tsotsotra dia tsy mety hiteraka amiko koa izy fa mbola sahirana hony nefa izy manampy ny ray aman-dreny eko tsaranao raha tsy miditra amin'izany no sahirana ireo ray aman-dreny ny voaloharanao aminy fa tsy ianao raha ohatra aza manorina tokantrano reo dia tsy nitokantranonareo roa ny lohalarana fa ny ray aman-dreniny mba tadidio tsara zay dia tadidio zay zavatra teneniko zay aloha lavitra misoroka toy zay mitsabo tsy efa tafiditra ao amin'ny tokantrano fa zay vao maneny Andriamanitra raha fantatrao zao ny izy efa fantatrao izy io vehivavy manambady tamin'ny za sy nivadiko mbola niaraka dia mbola nivavaka izy rehefa vita nefa mariazy dia kay tsy mino an' Jesosy fa ny azy resaka loi d'attraction sy ny réincarnation dia tsy mivavaka tsony koa izy dia zay nefa efa niteraka dia eo amin'ny fitezana no manahirana dia hoe manaraka any amin'ny finoanao ny zanakako aveleo izy ko io nge fa tenentsika foana ny famonjena nge sambatan'olona fa tsy isy ampianakaviana fa adidinao reny no mitondra n'ireo zanakao reo any amin'ny fivavahana araky ny finoana zay efa nanananao hatramin'izay tsy nivadinao mihitsy no aranao hoe izy tsy manao an'izao fa dia beazana eky izy amin'ny lafin'ny finoana fa misy akony ngezabe eo amin'ny fiainana efa manampinoana ny olona lavitra olo tiany za ka lasa nanaonao foana lasa nanao tapomaso tsy fidiny ho an'ny vehivavy miaraka amiko nefa mbola tsy ampy herinandro akory ny fanekenay ahoana no ataoko generalina fa samy tiako reo izy roa reo fa ny taloha efa etanytoy ka tsy misy an'izany samy tiako zany ny fonao nga misy anakoroa tsy anakiray ihany zay ngely izy raha manana foroana hoe ndray amin'ny akaviana io amin'ny akavanana dia manaika fa tokana ny fonao tsy azonao zaray zay fotsiny azoko tenenina aminao dia zany no ataony dia manaova safidy fa za manao tandro fotsiny hoe bloky laombotsy avy ao anao dia maminiaty finero izy anao ataonao kilalao avy any manana ravaratra ty manoratra ty mba antany ozy izy lasa mamalivaly kely le zanako efa taona mafimafy lo kely dia ahoana no antsiana azy kapoka ave tsy kapoka mihitsy fa zay nge le hoe tsy mahay maneho fitiavana tsika mahatonga an'io tsy misy olona nateraka aditra any fa tsy ampy fitiavana matoa maditra ary matoa mafimafy lo kely izy satria tena zay nge efa tsika moa tsy afaka ivalapa tamin'ny fotoana fa hoe io safidy io zavatra avy amin'Andriamanitra ary fa maritako foana ny safidy eo amin'ny lafin'ny fanabeazany ty dia hoe fomba fifandraisan'olona roa napetraka Andriamanitra ka hitana vokatra tsara amin'ny andaniny sy ny akelany vola taka avy any ekibo nge zaza dia misy safidy amin'ny alalan'ny tomany io tsy amelabela tan'izay fa zay le izy ary io mbola mitoy foana amin'ny fiainana ny olona tafita amin'ny fiainana dia ny olona manana safidy mazava sy talenta napetraka Andriamanitra safidy sy talenta miaraka matafavoaka na lafin'ny fianarana na lafin'ny asa na lafin'ny iny zay ihany tovolahy 30 taona ty hanao mariazy nefa tsy ampy no eto manana efa kamboty efa miasa fa ny iray tapo amiko dia sahirana dia atao amiko foana zareo mitaraina indrindra rehefa misy marary ka ono fa ngatsy maintsy hoe manambola be vo afaka ataony fanamatsiana sy ny fisoratana nareo mivady ihany dia vavolombelona roa andany zay vita tenena fotsiny an'izany ampy safidy io milaza aminareo safidy io
matombo teny anareo zany zavatra ny ainako zany. Efa misy miara-mizotra zao. Indrindra efa misy miara-mizotra fa ny anaty mbola nisy miara-mizotra tamin'ny vata tena safidinay ny vady misy. Inona ny safiditsika? Ty misy vola. Ho atotona atao mariazy ve anasana olona 100 roanjato sa andao ividianatsika fanaka. Tonga da minona ny trano 4 pièces ny tranonay. Atrany an-dakozia feno. Vita. De gaga ny olona. Arotra ny olona efa niasa, efa nivady efa ela be nareo. Ka safidinay zaniko. Fa tsy hoe akory hoe vola tokony nananganana ny fitaovana sy ny fanaka ho tokantrano lanina amin'ny sakafo ny ray andro amin'ny olona 200. Azafady. Zala draganao fa sisy nanome na ny lehibeko tany amin'ny tafika na ny dada tokona ny tokona nylazaiko daholo hoe zao ny safidinay mivady. De reto ihany ny olona azonay hoe zaka ny volanay ho asana hiaraka isakafo amin'ny fotoanaganisy na mitsiny anay. Tsisy. Fotoana firaisankina zao ny fotoana fifampienona koa ary fanovana rafitra amin'ny lafiny rehetra ara-bola fampianarana fiarahamonina. Ka zay mitsy an'ile izy zay ny ataoko hoe hiditra amin'ny vanim-potoana tena sarotra ny atsika zao faly foana tsika fa hoe miala le fihiboana. Hiditra amin'ny tena sarotra mihitsy ary tsika reto Madagasikara maneran-tany samy vaky loha lany rondo daholo ny rehetrarehetra mikaondoha atsy mikaondoha roa. De zay ny ataoko hoe ilaina le fanampiana, ilaina le firaisankina atafavoaka fa tsika ny ndrindra tsika nosy ohatra ny anatina sambo anankiray renika miara renika fa tafita miara tafita. Mahagaga ny olona forsena ho ray metatra ny elanelana kanefa sokafana ny bioxy amin'izay elanelana 10 cm fotsiny ny olona anankiroa. Ahoana tokony hevitrareo? Eny ka fisoroana ny zavatra rehetrarehetra nge raha mbola azo atao nge ny misoroka hoe mbola azo atao ny manao metraka ny elanelana ray metatra de arao tompoko fa rehefa tsy azo atao kina moa ny atao. Ao tokantrano io angaandreo andarinareo rakizy rehefa ray metatra sy ny namany. Rehefa azo atao de ataovy fa rehefa tsy azo atao kina moa ny atao. Nisy tovolahy niaraka tamiko efa tamin'ny 2024 amin'ny ankapobeny maditra izy manao sipa etsy fa nandefitra foana. Nitady zaza tamiko izy de bevoka ny avril 2024. Ny fotoana nahaizany fa bevoka nefa no nabaribariny tamiko ny vehivavy miaraka aminy. Indrisy nefa fa ny jolay 2024 afaka ny zaza no ny alahelo sy ny stress be loatra. Tamin'ny fotoana nidina hôpitaly no nandrefa SMS izy fa avy alao hijanona miaraka aminy ihany ny fiarahana narary azy zany. Tena ny saraka izay nefa zany mbola tia. Amin'izao fotoana izao izy miaraka aman'olona hafa nefa nampody ahy. Za mbola tia azy izy koa tia verihevitra inona ataoko mozira. Aza verihevitra amin'izany de tsotra. Efa voavitaka nay mandeha anao, efa nampisehoany ny tena izy. Mbola misisika ao aminy, ahita loza ianao. Za tsy manozona. Mampanabe ny tenenako an'izany. Efa baribarina amin'Andriamanitra, aminao ny toetra ratany le tovolahy. De lasa indray anao mbola anka za tia azy ka. Zay fihevitra Andriamanitra anao any zany fa ny aty de ho hitanao ny vokany. Zaho tsy manozona. Amin'ny mampanabe ny tenenako an'izany. Alao misoroka toy zay mitsabo. Efa hita zao ve ny kilemandreo. Io nge ohatrany hoe zavatra tianao hoe manintona ny masonao eny etsena iny de efa hita zao tsara taribely tsaingely izy ve efa misy tataka le izy na efa misy rovitra na misy tasy de mbola hovidiana. Afatra ho an'ny malagasy nomena sofina maso saina fanafo isika ampiasana amin'ny lafiny rehetra tsara rehetra nefa koa dia arao ny lalana imbonana mba tsy havony tenanao. Marina loatra zany. Saingely izy sady le izy ake tena hoe sady fiarovanao ny tenanao no fiarovanao ny hafa ngely izy. Fa tsy hoe ny tenanao fotsiny no eritreretinao fa ny hafa koa tena tsy azo adino. Zay ny tena antony anaovantsika ny sarim-bavy io niny. Eto moa hoe amin'le micro eto de voatery hoe mampazava tsara ny tena fa za ty manana zany tondra. Ya. Za tompoko isaky ny manana olontiana de misaraka foana. Tsy haiko hoe maninona ny lehilahy 20 taona za manoratra. Le izy tena mety ny toetranao mihitsy ny tsy ao. Tokony mandinitina.
tokony mandintena ka zay le mila hoe fiaonana mihitsy rehefa zavatra ohatran'izay fa tsy vita resaka inganety fotsiny zany. Za tompoko vehivavy 3 taona manana olo-tiana dia mampirafy be le olo-tiako dia isaky ny mitaraina aminy za dia lazainy fa za efa nakao an-trano nohona fa tsy tena tiany hono le vehivavy sipany fa izao ny tiany satria efa netiny tao an-trano makao an-trano inona tokony atao? Asako safidinao mitovy dao le nenareo nenao azy zao mbola tsy hoe efa niteraka taminy fa misy vehivavy tsy alainy vady akory iterahany roa telo mody ampanantenany zavatra foana ampanantenany zavatra foana dia mitombo ihany le zazy nefa izy tsy misoratra aminao tsy ny tena lozo misy zavatra ohatran'izany indray matovolavy tsy mitrangany amin'ny ray aman-dreniny le vehivavy akory izy tsy mitrangany izy dia ilay anankiray dia manaiky ametrahany zaza foana tsy haiko asa mba misy ray aman-dreny mba mananatra ihany ve zany vehivavy zany saky an-tany tompoko azo atao ve ny mikapoka zaza sa aleo fananarana afo no atao amin'izao vanim-potoana misy atika zay zao ny taranaka misy ahako tamin'izao mbola zaza mbola tanora kapoka any am-pianarana kapoka ho tokantrano zay fa amin'izao fotoana zao nefa tsy azo atao otrany mikapoka akizy mikapoka akizy zany ianao any am-pianarana dia toriany ray aman-dreniny ao an-trano moa za dia efa miteny amin'ny olona foana tsy nikapoka ao any mahendy fa mifaneho-pitiavana sy ny fahaizana mifanakaiky-po aminy dia zay le lazaiko hoe mifampiresa miaraha manaro zavatra misy zavatra iarahany fa ny zavatra iarahana mampifanakaiky-po ndray matofilavy tsy misy tonika zany amin'izao fotoana zao ia zay no vita tao anatin'ny famakinana ny SMS BDB alatsiny amin'ny tsy fahavitan'ny famakinan'ireo intsony satria ny fotoana manery atsika ndao fitentsika azy voalaza teo ia angamba raha fitinina dia zao angamba ny fampisivana fotsiny aho hoe alohantsika mifanohana miraisaina fa hiditra amin'ny vanim-potoana tena sarotritsika manomboka eto ary tsy eto Madagasikara ihany fa manerina zao tontolo zao dia zavatra hitranga Andriamanitra rery ny mahalala an'izay fa ny fahasairana ny zavatra fantatra tsy maintsy izy na misehatrina na misehatrina tsy maintsy ary zany dia efa dia eritrereto dieny zao zany hoe inona ny atao io tsy vita ny fitondram-panjakana rery fa tsika vahoaka koa averika ny tenin'andrenam-ponimerina tsy adidiko za samyrery fa adidiko za senareo ary zavatra nampatsahivina teto hoe ny fanjakana nge ray aman-dreny malagasy satria izy no mandrindra sy mandamina ny fiaina ny firenena fa ny vahoaka ray aman-dreny ny fanjakana satria izy no mamelona sy miaro ny fanjakana io teto ny ray aman-dreny mpanabe ny général Ramakavely dia nilaza hoe tsara miona tsara ny miresaka ho an'ny olona zay tokony ho amin'izany raha ohatra ianao te iona aminy dia atsoy ny lara telefona 22 443 87 aloha rehefa azonao lara telefona dia atsoy généraly isaky ny tolakandro tsy manina na folakandro na maraina raha fa manana fotoana tsy mampanina mihitsy na maraina tolakandro zany mety amin'ny foana zay dia raha ohatra ka efa tonga amin'ny fotoana hoe miala amin'ny fihiboana dia afaka miona fa amin'izao fotoana izao aloha mbola mialala ny telefona ny naovana ny resaka dia atsoy izy dia afaka miresaka tsara azo atao lava loatra ny resaka sy fanaovana ihany koa ny fandarantsika teo dia nandeha nivantana tamin'ny RDB live ary hitantsika amin'ny YouTube ihany koa ity fandarantsika ity any amin'ny tolakandro any hoany dia ankasana antsika rehetrarehetra famerenana ny fandarana kosa dia ho amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mankasitraka mankatelina antsika rehetrarehetra Andro Bela teo amin'ny lafin'ny teknika dadisina ambinina teo amin'ny fikirikirana ny sary ny mpanabe général Ramakavely Désiré Philippe no nanao famelabelara-kevitra mametraka ny veroma mandram-peona mandram-pitafa dia andre matofy laviarako tarsona nanao ny fanentanana tofa ka tsy ho adintsika tsy mihetsiketsika zao ty fandarana ty raha tena nga mihetsiketsika mihetsiketsika mihitsy izy zao no tiako lazaina am'le misy tsy mampatory zay ny tena marina tsy natorytsika rehetrarehetra fa nihaino daholo mankasitraka veloma topoka mba hovanina fandarana rahanao eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina